Manoloana ny fahamaroan'ireo trapiana moa dia mangataka ny anokafan'ireo kianja mitafo eto an-drenivohitra mba hametrahana azy ireo ny mpandraraha teratany indiana iray. Izay ny mahakasika ny fandeha iverenantsika amin'izay ny tontolon'ny politika. Nanaiky fa manana andraikitra tamin'ny fihetezana na tsy teo amin'ny firenena ireo filoha dimy. Isan'ny vohitra izany tao anatin'ny fanambarana nataon'ny FFKM omaly alina teny amin'ny CCI Ivato. Taorian'ny fivorian'ireo filoha dimy ankehitriny sy teo aloha teny Antoerana. Ary ny fanambarana iarahana amin'ny Monseigneur Ranarivelo Samuel Atson. Andinika ny valon'ny fanontaniana miisa 3 avy amin'ny filoha dimy, Perinasa sy ny teo aloha sy ny solitenany ny mpivory. Ny fotoana ny arahana andinika teto tanatin'ny fanahinkatrefa dia natsapanay fa tompona andraikitra izahay tamin'izavany seho teto amin'ny firenena ao nety ao ny tsy nety ka niteraka ratra. Koa vonona izahay nijoro modely amin'ny fampihavanana ary fanometanana ho amin'ny fitoniana maharitra mba hirosona ho amin'ny fampandrosoana. Miantso ny vahoaka ihany koa ho amin'izany. Isaorana ny filoam-piangoana efatra nanampy tamin'ny fampitiniana hirosona ho amin'ny fampihavanana hatreto. Isokatra amin'ny fampandraisana anjara ny vahoaka avy amin'ny faritra samihafa dinika manaraka ary faritana tsy ho ela ny daty nanaovana izany. Antananarivo fa 12 Janoary taona 2024. Nanao sonia ireo filoanandray anjara sy ireo filoam-piangonana dia filohisany Ery Rajaona Armantianina filoam-pirenena, Profesora Zampialbera filoam-pirenena teo aloha, Ratsiraka Didier filoam-pirenena teo aloha, Ravano Mananamarika filoam-pirenena teo aloha, Rajoelina Andrinirina filohan'ny Tetezanita ary ireo filoam-piangonana